Singambolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Ovelomin'ny Onsy Vanso miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaiza. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Andro Fahenina. Kely sisa dia ahay miresaka tsara mamany Jimmy a. Efa manomboka haiko ireo baiko ataony amin'ny tanany. Rehefa tena vonina ianao zany sy mahatsapany manjo azy dia mahagaga fa tena hay vetivety izay tia milazainy. Dia ohatran'ny olona miresaka amin'ny olona miteny tsara ihany. Ianao zany zao efa tena mahazo tsara an'izay lazainy rehetra. Zany tokoa. Fa zao saloy mbola averiko foana aza dia manao raharaha be loatra ianao. Endre tena anaraka ny teninareo mivady mihitsy afa aza matahotra. Efa navoan'ny Cécile mantsy io dia tsy tiako avoanao ndraiky. Zany fa ahoana fa inona nahavoa mamany Jimmy? Ka saika tsy nahazo zanaka mihitsy anie izay anaka. Nolazain'ny dokotera fa nisy sozatra be izany nanakana ny fitoeran'ny zaza atao amin'ny tranon'ny zanaka Cécile. Fa inona mahatonga an'izany? Ka fanaovan-javatra enjana sy mafy loatra oniko. Zany dia niakatra taty arivo koa mantsy izy. Nefa nody isaky ny zoma hariva hanampy an'ireo ray aman-dreniny tany ambanivohitra. Ka efa taty atokantrano vao nitako daholo ny avy-zanany rehetra. Efa nivady 7 taona izay vao nahazo ny Jimmy. Tamin'izany azy ozy ianao efa mimbetsaka Jimmy ny saika vototra fa ambany toerana be. Tena marika hoditra be amandrehana izany. Ka izay ny tenenako anao hoe fahadio ny manao vizana aza mivezivezy eo amin'ny tohatra eo koa ianao. Mahatokisa ianao fa tena rahako daholo ny teninao rehetra. Manomboka izao indroa isan'andro niakatra ny tohatra. Midina amin'ny maraina dia miakatra ny hariva. Ohatray tena variany resaka tetitsika mianaka. So dia efa taitro mamany Jimmy io. Raha ny sitrapony indray zao dia hijanona aty amin'io zanakay lahtokana io anie. Nefa efa tsy tamana intsony aty an-drenivohitra izy. Kiry fotsiny hijanony iray volana izanyko. Niteny tamiko tokoa aloha izy fa hoe tsy tamana firy aty intsony hono. Tanao azy zanyko. Fa noho izy tsy ho afaka hivezivezy aty dia izay nijanonana iray volana. Eny zaho no tsy maintsy mba mitsidika aty matetika arak'izay tratra kosa. Fa aleria rehefa tonga aty ianao lehibe. Ohatray efa zatra n'ilay matory rery ianao zao nazatra tena mihitsiko. Indrindra ato amin'ity trano be ity. Solo fa misy andreo fahita lavitra. Ka izao kosa saloya mba manantona ny rabary menakava rehefa matsiaro manginy. Mahafinaritra ny izy ireo makeo amin'ny zareo ihany aka. Dia aleo aloha hijery an'i Cécile so taitra izy. Hoe ry an-jaridaina koa Ny ato. Mandrosoa fa misy ilanao anga? Tena misy tokoa ka. Ianao? Za? Fa inona milanao Andray. Fa tena mahafinaritra be ny fitsikinao ny anaranao koa tena miendrika anao mihitsy. Mba mahita olazaina koa ianao ka marina zany ko. Saloy na ny manonona azy aza akafiziko. Saloy tena ilaiko ianao. Fa ataonao inona? Hiara-makivaky ny lalam-pahasambarana. Fa aiza misy an'izany lalam-pahasambarana izany? Za sy ianao no amorona sy anamboatra azy. Sa tsy tianao ka? No hoe tsy tiako tsy dia hoe izany fa za mihitsy tsy mahay manamboatra lalana. Ampianariko Saloy. Ataoko mahay mitanangady sy lapika dia ndavadavana izay rehetra midongony. Mahafinaritra koa miresaka aminao ka. Ohatran'ny Sandra koa. Zany ve? Tena faly be mandre an'izany tenao zany. Ohatry ny mahazo toko sady hoe hiara-dalana amiko ianao. Fa to ela be ao izy to Kefa hoe tara amin'ny Saloy iziko. Fa inona koa nefa ty tsy mahafinaritra anao? So dia adinao raha Sandra fa zaza tsy ampy taona ny Saloy. Tsy ampy taona izy.
fa jereo ngery abeany sy alavany efa ilitovy amiko efa 20 taona mahery. Sandra, ny taonany izao no lazaiko fa tsy nitoe-batany. Ho inona no anjoara maninony ny saloy? Aloha andehanako mihitsika. Jimmy, ay ianao koa azafady manapa-dresaka. Fa misy inona ka? Tsy aloha ve aty amin'ny salon nareo no miresaka? Tsy maninona zany sady toa efa mitokony teny sakafoko. Andaotsika saloy tena zakany Sito saloy. Nahazo kosa aloha le ry ade piasa sikala saloy. Mitondra ranomboka azo ry saloy ao pikondry ao. Lasa mazoto miasa be ny avako ka gâteau sa biscuit no arosanareo? Tsy ono ary Sandra. Tsy mahatsikaritra ny fihetsika Jimmy ve ianao ry Sandra rehefa miresaka amin'ny saloy Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Toerany saloy tsy ampitaona. Izy no nametrahana sy anara-maso azy koa ngamba. Ka te io tomantaka izy ary Sandra. Fantatro mihitsy. De tetavinao angalana mamy fotsiny izany saloy. Ka mba saino kely ngery Sandra tena tean'ny saloy nge de hoentiko eo anatrehan'ny papa sy mamy izy hipetraka aminy avy eo ny fanontaniana totoafo teo amin'le hoe piasa trano izy. Ka to inona ozy izy ianao nanaova amin'ny papa sy mamaka? Ambony ambany. Mazava ho azy. Marina aloha fa tena tsara tareny tsara bi saloy fa tsy raharan'izany zareoko iteny aho hoe ho azonody mihitsy aza angambany. De tena kilalao zany saloy raha raikitra eo io. Sady zany amin'izao efa fantatra indrihany fa tsy misy sipa mihitsy mety tsara zany ny fisiny saloy. Na Jimmy koa zany hoe tia mela fa izy ohatrany matahotra an'ireo lehibe fotsiny. Fa zao kosa aloha ry Zito tsy tiako mihitsy raha voafatopatotra ao anatin'izany Jimmy. Fa hoana ka? Mahaiza fotsiny ianao zany aloha mandeha misainy saloy hoe tsy ho bela zao izy zany de voatery miaraka amin'ny roa taona eo zany ianao de rehefa fitoana mantsy izy zay vao mety hoe tsisy arakaraka. Ary marina tokoa zany teninao zany Sandraka de ataony fomba rehetra tsy abe voankazy. Andro fahavalo. Fa maninona raha mitsangana io saloy ka te petraka eto ka andao chérie andia amin'izany hira tsara be zany avelao izy roa eo. Andao ary Zay ahay mba tiako. Malala ndao atsy ambadika atsika roa sady mafana be tokoa. Hita ho ako andao aty andao etsy ambony hazo etsika ka ilatsaha mifandray eo ngetsika ka andao aza hiankiny etsy amin'ny fiara etsy. Aty ky misy toerana amin'ilay tsisy mpanelongelona mihitsy aty andao Zito andao moa aza sotominao mafy toy izao andao chérie tiako anendrery saloy tsy mamaly mihitsy hoe tia izy tsy raha koa zany Zito fa ninona trisika jerenao nefa mahatsiravina be ato feno vaky tavoango sy maimbo pipi be tsy te hijanona 2 minitra eto ka andao etsoetsy ary matsina be tokoa etoko sady tsisy toerana mihitsy tena vao maika aloza jereo neny efa fiankakany ka liaza saika nipetraka teo ambony tay teo zaiko zay ary izy koa niboaka nandoto fitoerana teto izy andao andeha Zito tena marikoriko be tena marina andao fa tsy Jimmy saloy fa misy inona fa misy inona Jimmy marary be ndray ny kiboko vy hoe mitsalanisy eto mangotika sa manaikitra zany fa ohatrany misy zavatra mampatahotra be mampatahotra zany tena zany ray misy mihetsiketsika ho anaty kiboko Jimmy eo hoadray tena io tokoa fa tsapako Jimmy
fa maninona nyjerenao fotsiny tena be voka ve anao nefa nitsibonao ny tsy mibotsina akory ahoana be voka mila makany amin'ny dokotera tsy kara-pitso maraina fa mamperitreritra be zao tsy be voka zany vadimbola ko ary mandeha foanao ay kiboko koa tsy mibotsina akory mijanona aloha ianao eto amiko ary aza mitomany ohatran'io ka matahotra ny tsy eo aminao marina moa ny toeranao koa raha hoe ao anaty kibonao angamba misy zavatra mandehandeha be angamba dia ho lasa dala ianao so te mba nidirany rivotra kosa ary ianao io raha rivotra ve dia etsiketsika be toy izany saloha tena mengavy ianao aloha mba ho tony ho hita eo ihany ny marina raha-pitso matory aloha marina raha hita toromaso amin'izao eo aloha tafio ny lamby radio Don Bosco mama maninona re mama ory saloha fa zaza kely ve ianao ty tsy eo aminao anderina dia tena zany ianao ka ho tsiromoma zany ianao io enganeka hifindrany aminao mihitsy zao mahazo anao zao fa zany ny ampitahorinao hoe tsombitsondromy eo foa matory anao ka amin'ny lafiny ray aloha mbola eo ny mahazaza anao amin'ny lafiny ray nefa mba olon-dehibe ihany matory anao fa tsy mimimenina eo ianao ny matory za tsy atao zany ay zany tena faly amin'izany vaovao zany ry saloha marina za koa azany zava tsy napoiziko mihitsy koa nga le izy jereo fa zao fa hita mibotsina ny kibo raha ny filazany jimy tamiko teo dia toe-javatra vetsimpotrango zao enim-bolana manko vao fantatra hoe misy zaza ao akiboko dia nanomboka teo amin'izy le hoe ny etsika iny vao maka toerana le zaza ay dia avy eo vao nanomboka mibotsina ny kibo saloha itiako zava-mahagaga sy fifaliany zao ry saloha zay koa neny tena mahagaga fa dia tsy hitako dia inona zao ny zavatra tena tianao hoanina loka tsy hitako hoe raha tsy izany aho fa nitsapako fotsiny dia hoe mihinan-kanina be ohatray vary gâteau ohatray be da be mihitsy ny zavatra tiako ka izao ry saloha zay tianao hoanina mihitsy dia any daholo aza mba miafafy zany mihitsy ianao hoanaka azonao ve zany fa manahoana aloha ry zareo any an-tanàna ahoana ny resaka mandeha amin'ny tsy fahitanana any indrindra hoe ny amin'izy valolazo izany tokoa ka izao akia ny eo an-tanàna onina dia be mihitsy ireo manontany zany fa nolazaina foana hoe nianatra ty ariva ianao dia nangina ry zareo ary izy valolahy ka tsy lasasaina ihany hoe nahoana ny nandeha tampotampoka ty ariva indry ty koa toa tsy nanisy resaka ondry zareoko fa ireo zao bavinao no mitady nimba zavatra anga ny amin'ny nandefasina anao atyko fa ahoana ozy izy raha eo miresaka foana amin'ny mamanareo ondry zareo hoe so de be voky ianao ka nafenina satria mantsy tsy nondry zareo hoe ndalefa ty arivo zany ianao ko fa efa hitany zareo nanao sipangahony zany mihitsy zany zefy zany no ny tena tonondry zareo hoe ho nanadalanao ange tsy mahita ataondray zao rikaly zany dia mamorona tsangatsy manorana amin'izay mba hoe ampisy resaka narinandro hita ho ako dia nidiraka izy koa aloha ry zoko nanambady andreny vehivavy mpitoko resaka ireny fa honao ry saloha toa hoe mpirahavavy daholo zareo zanak'olo menada izy efatra vavy ka ireo mpiray tapo zanaky ny lahy dia roa zanaky ny vavy fa avelao zany resaka izany fa alery zareo saina ny resaka izay tiany any marina mihitsy aky izany ho afaliana be zao ny any Cécile ndrefa be voky ianao fa tsy afaka mbola mandeha aty ve izy tena mbola tsy afaka aleo mihitsy rehefa teraka ianao vao makaty izy tsy aleo zay no atao fa amin'ny zaza faharoa raha vao fantatra fa be voky ianao dia miakatra sy mipetraka ty mihitsy aloha zay mivady zany eny tsy maninona zany fa dia ianao ve zany ny vezivezy aty eno ilazako izy mivady ray aman-dreninao dia mba miara mivezivezy aty koa zay ry saloha
marina aloha izany mama nefa tiako hoe hijanona ty mihitsy izany tokoa aloha tsy maintsy manamboatra fantara-potoana izay dia tsy tokony havelorerety mihitsy ianao amin'izao fotoana izao fa tokony hijanony eto ny ray aminay azonao izany ohatra hoe za tonga dia nyray amin'izy ireo ndray mandeha tena marina mihitsy aloha izany mama ohatra hoe alatsinay ny hatramin'ny zoma dia ianao sabotsy sy alahady andro fasivy dia tsy ahita ny saloha indray izany ianao fa ahoana ary zany ka izany androko atao ahoana ianao nefa zatra n'izany fa za ohatra ny tsy ho zatra raha tsy tanteraka ny faniriako akia ka inona ary ny ataonao efa hoe saloha io tsy afaka nivoaka ny trano izany mihitsy satria misy fianakavian-dry manao vakansa izao sady tsy fantatra hoe roviana koa no mandeha tiany ianao fa tamiarika manao nareo salut raha Jimmy malahelo be any izy itory Jimmy fa ahoana ka zany hoe tsy ahita ny saloha izany ko kazoaranao to fa ohatrany hoe manakana ny tsy ahitanao any saloha ahy hoe ahoana amin'ny sabotsy mandeha any trano anao sandra mba ahitanareo hoe mandainga aviasa tsy fa zao tsy maintsy eo koa papa dia io mason'ny papa ianao zitory sandrano hoe miaraka or Jimmy tsy hoe tsy mahatoky ianao nge za fa fantatro mihitsy fa mahatoky anareo nefa hatramin'izay tsy nisy toy izao hoe fiakarahan'ny papa foana aty ka mahatonga asenao tsy araka rehefa lady indrindraindrindra moa zany marina tokoa aloha zany tenin'ny Jimmy izany rehefa ho isan-kerinandro loatra tokoa nge mahalasa saina ihany ka aleo anytsika kiry Sandra fantatro ange efa ny ahita ny saloha ny mahamaika anao io zao eny izay aloha nge dia marina tsisy diso mihitsy fa ifakahita amin'ny fotsiny fa tsy afaka iresaka satria eo papa eo koa reo fianakaviana avy any ambanivohitra miaritra kely le sito ho leo eo ihany ange raha saloha indray aloha tsy akaleo azy zany mihitsy tena tiako ange izy mba fomba fiteny fotsiny ange zany andao amin'izay ndefa roraka izy mandrosoa daholo tsy aleo ve andrasanareo reto fa haka n'le kay vetivety ahy eny ary ahoana mpiara-mianatra zany sesy Jimmy zany tokoa ka tena mba fahafinaretanao azy zao no tonga dokotera mba hoe tsabo andreo havana marary indrindraindrindrako tena mitovy tanjo ny sesy Jimmy-ko ary raha matoa kely zato to tsy dehibe resaka izy io efa ohatr'izao foana sandrange io ve zoraka izy mba teniko eny tompoko aza dia mba milalao fitiavana hitako amin'izao fa tena mpifankaty manko nareo na ny fihetsikinareo vao niditra teo aza mifampitantana sy mifanondana toy izy foana aloha ny fiarahana hatramin'ny fanabadiana kosa nefa eny tsy maintsy ho zany mihitsy aloha sa ahoana kisere eo aloha sady ataovy reto sakafo maivany reto ianareo moa maika fa za miteny hoe tsy aleo ve mba misakafo aloha raka izy ohatra maika tokoa aloha zaiko reto le kaye dia ndana amin'izay fa sotarinareo roka Jimmy tsy aleo ve sakafo kely kosa alory zareo aleo amin'ny manaraka ary papa fa mbola maika angery zareo reo nefa izy tsy sahiteny an'izany akory dia aleoko za mihitsy no misolo vava azy andao tokoa ary isaky ny asabotsy any tonga tiraka izy mba tongava mamangivangy andao ry zito tena ho tonga tokoa moa zany dia mandram-peona indray ary mandram-peona papa Jimmy mila ho batainy lahy mihitsy le tsy zay ry Jimmy-ko tsy hitanareo ve fa matahotra matahotra iny raha mitoy eo ny eny ny resaka angamba ivoaka eo mariny tsy isy an'izany fa za sito ara ve fa tena nampiseho an'izao karazana ketsika mifankaty rehetra izao dia ahoana tokoa moa zany aloha rehefa hoe ampiseho azy ireo anahy ianao za matahotra ny amin'izany ry fa zany mandamina ny zavatra etra fa niserana kely fotsiny verangasa aloha teo dia tao an-dakozy dia tsy mivoaka tsoniko mino fa tena mety natahotra amin'ny papa izy ary iny raha mahatombo sarindro iny ve zany hoa fianakavianareo koa tsabo tena tiako iny izy iny ny tena marina hitako nohatra ny mahalezolezo zany izy ary niara tsy mivoaka tamin'ny saloha tao an-dakozia koa zay zareo iny misy vola taonareo sarandalana taksi dia mba hividiananareo zavatra koa misaotra sheria ohatra
saika hanoroka anao efa zatra loatra tandremo fa io mbola manara-masora papany zay dia misaotra anareo sa ianao tika dia nono ve fa tsisy olana reny nataonao reny ka tsy hitako ny izy atory saloy tia andamina ny sainy Sandra ka Sandra ny eto ohatrany hoe mba zazavavitsotra sy misaina tsara ihany sady tsy efa fantatra hatramin'izay ve hoe rehefa eto ny papanao tsy afaka makaty izy sary saloina tanydomin'ity langabe ato tefa dia nanao an'izany to sainiko hoe tezitra na tsy matoky ahy Sandra amin'ity vola avy ity ka anjaranao fotsiny Jimy manazava aminy tianao Sandra matoa hoe manahiky sy mandefitra aminao eo foana zay kosa aloha dia tena mariny ie fa hono tsy nyresadresaka taminao ve mamanareo sa papanao ny resaka tamiko arako momba zito Sandra zany ve dia ahoana ozy tsy tena no fihetsika ataon'izy ireo tsy menatra tsony ozy izy ny tanora ankehitriny fa dia eny zany ataony Sandra sy zito zany ka nanaraka be fahatany hevitra fotsiny zareo hoe mila miseho tsara eo amin'ny papa dia hoe pisipy dia mifampisakambina sy mifampitositoso tokoa sady mila ifanoroka hitako papanao sorenako aikaika n'izy azany fa dia tena nahaina anao sary mihetsika tokoa izy roa ka ry zareo koa rehefa mifandray beko mora mihitsy ny nanao any sarina teo mason'ny papanao iny zay aloha dia mariny fa za aloha tsy mba sary-piaro na matetika hitako mifampisakambina amin'ny zito ary Sandra ay tsara kosa ry zaniko fa matoa ianao tsy sary-piaro efa azonao antoko ange zany no fitiavan'ny Sandra anao marina mihitsy zany ka fa hono tsy maninona ntsony ianao fa maninona so ohatra hoe misy mararirary tsy misy ka ho any amin'ny efitrano koa zany ie mandehana fa efa hiakitra eo koa zao mamako hoe jereko tsara ny kibonao raha tsy dokotera angamba ianao dia tsy navelako hitsapatsapa sy anafisavana io kiboko toy izany mahitsy fa tena mehlehibe ny kibonao zany fa ino ty ataony Jimy ka miheno ny zaza ato kibonao jereo fa mihetsika be ny adala fantatrao ve hoe iza oae ohatra ny adalako Jimy tika miresaka mikibo ka tsy mikibo ny resahako fa ny zaza ao anatiny na ianao aza nge afaka miresaka aminy fa eniny sy fantany ane zany zany ve andramone toy ny isanalahady toy izao ihany fa tena mba nera taminy fa nalahelo be andriaka tena velany ve ianao hitako hoe tena nahatsara zavatra ny fandehananao syiny zao afaka mivoaka nahaozy papa sura lesy Jimy afaliana tsy misy toy izany ny namandre an'izany ka ahoana atsony izy ito dia asaina mitondra namana anankiray izy fa mampalahelo be mijajirika rereo zao ary aleo fa atsoko iobo namany tsy midika nefa izany hoe sipany ioby fa izy ito sy iobo tokoa ve tsy efa niaraka iobo lesy ny mola be amin'izy ito nefa nge efa nolazain'izy ito fa tsy karazana sipa tiany ao alainao sipa mihitsy ho ny iobo iny fa ahoana kosa ary samy ny iobo hoe borovolo kely toy ny lehilahy iny zany eo ihany fa tsy mahalala ny zito marina ve ianao hoe iny anefa tena mitsikera amin'ny atsipriany vehivavy izay mijoro eo anoloany mihitsy vo tanisany hatramikely indrindra ny lesoka sy ny hatsarany ary sao dia tsy mety kosa zany ny atsonao ny ioby tsy mampaninina azy mihitsy zany ka ioby anetsy hoe mahasositra azy fa tsy tiany atao sipa fotsiny saloha izao no tena andrin'ny sainy manontolo fa inona koa mo nefa zany farateninao zany zao hoe tsy manao farateny ahy fa mieritreritra ihany hoe dia ny olona toa an'zito reny ve no tia any saloha azoko tsara ny ao an-tsainao fa hoe saloha mpiasa trano sa tsy zany zito manam-pahaizana be hivoaka ho ingénieur rehefa kelikely sady saloha zanaka tambany vohatra tsy atoro angamby ianao ry Jimy hoe fitiavana mahahova zavatra sady jamba ihany koa ekeko zany fa tena lasa ihany ny saiko ary ahoana nefa fahitanao ny saloha tia ny zito ve nahoana moa izy ny tsy ho tia ka
Aiza tsony koa moa no ahitany tovolahy Zito e. Sady bôgôsy no manam-pahaizana. Fa inona nefa ny resaka nataony Saloa taminao momba ny Zito e? Hoe mahafinaritra be azy ny Zito e. Ka tsy midika ve zany ary ozy ianao fa tiany Zito izy? Tsovy ioby dia andohaka ny Zito ao an-tranony. Andro fahafolo. Honoary Saloa, ahoana anaka ny fahitanao an'i Jimmy ka? Ny amin'inona moa zany azafady? Efa manan'olo tiana ve? Ahoana reny ilazako azy aminao anaka e? Sipasipa ozy ny tanora kehitriny ka? Lozy ty marina fa andainga. Tohatra ny tsy manana angamby izy ka. Nitsitsikaritro hoe manao sipa aloha izy. Zako moa anaka dia manontany tena foanako. Aiza nefa moa no ahitanao izay ataony any ivelany ihany koa sariko. Fa tsikaritra hoe manao sipa ve izy? Troko aminao aloha anaka fa tato ato dia natsikaritra fiovana taminy aho. Hitako tamin'izany fa manan'olo tiana izy ary tao miasa be ny sain'ny adalako. Ka raha misy tokoa ve moa zany? Tsy maintsy miasa saina izy aloha e. Hoe ahoana ary nandraisan'izany vehivavy zany azy? Izany tokoa aloha e. Haitsika foana anaka amin'ny mandamina an'izany a. Tsy atao hanimba ny fankatiavana indrindra amin'izay hoe ho vadiny mihitsy ny fisian'ity zaza terany aminao ty aloha. Ampalahelo tokoa mantsy na hoe izy nareo zaza raha toa ka hoe hiteraka olana. Dia inona tokoa moa zany natao raha misy an'izany? Ka ny atao dia ny zao dia zao aloha soatana aminay mivady azy izay zaza teraka ao. Zay aloha. Na hevitra mety kotra izany fa Indre, ahoana e? Lazao ino ty mampisalasala anao Saloa e? Hoe ahoana ary ka? Eny e. Marina fa hoe nisy andreo mifanarahantsika hoe rehefa feno roa taona zaza terako faharoa dia hoe mody any ambanivohitra. Fa saika teneniko kely hoe ahoana e? Hoe mba afaka mitsidika andreo zanako ve a? Tsy hoe ampalala azy hoe zany reny fa mba hoe te hitsidika anazy fotsiny. Saloa, marina tokoa anaka fa efa nisy andreo zavatra maro mifanarahantsika. Nefa eto dia saina mahita zao endrika ao malomaloka manoloana zao. Ka tsy manina fa avelanay no anaka hitsidika ny zanaka ao sady tsy maintsy hipetraka any aminay any ambanivohitra ny izy ireo e. Dia misaotra indrindra ringazy Roma. Hita sy tsapa fa tsy tia teny ianao ka mitsinjo ny hafa foana. Tsisy isaoana rery Saloa. Ny zava-dehibe aminay zao dia mahatsapa mihitsy zay fa mahavesa danja mihitsy indrindra ny nanoloranao tena taminay. Nanaiky any metaranaka anay na dia hoe trano lehibe roso tamin'ny mbaroa ary ombidimy aza no takalony zany. Ny fahatsoranao no tena tsy voavidy vola anaka. Ka nijery arindreo ray aman-dreny tokoa e. Fantatro fa tsy mitady afa-tsy ny aso izy ireoko. Jereo zao fa hoe afaka hitsidika ny zanako fa hono aloha Saloa. Eny to? Lave sa vavy zao no tena mba irinao ka? Efa lalony ao e. Na dia hoe naniry vavy azako. Ay moa efa fantatra tokoa hoe lany zaza ao kibonao. Kadray. Valy ery manko se sila nampisehoako an'ireto zavatra novidiko ho an'ny zafikerinay retoko. Ay tokoa moa zany nentinao avy any ambanivohitra izy ireo? Zany no tamin'ny alatsinainy iny dia efa niantsena tamin'ireo e. Tiako mihitsy ny mampisehoandreo an'i Cécile tany an-tanàna fifaliana ny azy anaka. Saika tsy navelany ampidirina tao anaty sakosy mihitsy ireo akanjo kely sy ireo fitaovana maro samihafa ireo fa dia lalaoviny teo. Ka nazaha koa zany ka tena faly nahita andreo e. Tena mahay mividy zavatra ianao tika. Nga hita anaka efa zatra tamin'ny Jimmy ahy e. Miditra any amin'ireny botika an-jazakely ireny tsy mampanahirana mihitsy ny mifidy sady ianao ne tsy afaka andeha hiantsena kotsininy. Marina tokoa aloha izany fa ampianary Jimmy mba hividy zavatra ho an-jazakely taonao e. Tena marina mihitsy zany anaka. Misy resaka kely ataoko aminao. Ka lazao e. Ka zao izy tsy tiako ren'ny mamanao izy ity. Ka niakatra any ambonany izy teo e. Rehefa sendra midina izy ho vaina avy hatrany ny resaka ataontsika. Eny re.
ka lasao amin'izay ary ka zao ary ahoana no ataonao fa tena mitady fatratra anao mihitsy angizy ito e mibaradaka mihitsy izy fa tena tia be anao ony zany ve eny e te eona aminao ony izy amin'ny lakamisy zao ny fotoana nomeny raha ny tena marina ry tsy mihitsy miova ny hevitra tsy mitempo fitiavana amin'izito dia inona zany no lazaiko aminy tsory amin'ny fotsiny zany e mialatsiano no hoe saloha efa tsy mbola hoe fifoazan'ny fitiavana hoe zao sarotro amiko neny iteny an'izany e ka zany ny tena marinako na atao hoe tsy ahita vady aza tsy hetsapy amin'izito mihitsy ako tsy tovolato azy mihitsy ny anjeran'ny fitiavako fa nahoana loatra ry saloha fahatsorana fotsiny nasehoko azy ireny ry Jimia ary za tsy hanambady olona fa tsy any ambanivohitra ihany ny tovavy any amintsika tokoa ny toy izany dolo no ataoniko misy ihany aloha raha hoe maningana fa raha za aloha dia izay ihany ko inona manay fa midina ovay amin'izay aloha zany za miresaka izany ka andro faraka ambin'ny folo Jimmy ahoana kisiri efa lany manjaka ity rotsy volamenako ty Sandra volamena 100 isanjato niny ka hoe lany manje ka tsy zany angeny tiako lasaina ahoana ndray ara andaotsika mba hivito rojo hafa tefino ity aiza ve letsika dia tia foana ve no hita ety amiko fa ngaha kosa tsy tiandriny mitondra foana ny fanomezana nomeko ndry voalohany iny tiako ka fa mba tia hanana ray hafa ako ka zao ary rojo zany sakiraro no vidianao andry fa ngaha moa zany dia kely ny volany aminao ka fa mba manontany anao fotsiny ange ahy so fa naka vola misimisy tany amin'ny banky izay indrindra mantsy fa zao ahy tsy beto ve ho ahy aloha ianao maka vola be any amin'ny banky otrany io ka efa mihitsy ange ny vola rehetra mirotsaka ao reo hofatrano roa eto arivo misy efitra valo fa ngaha moa roa le eto arivo roka fa ahoana ka radio Don Bosco manao na daoly ahoana lesy ry zito ka inona vaovao nentiny lalo misy toko fa mety tsy hahafaly any lala izy fa ahoany ino fa inona no lazainy saloha letsy miala tsiny no lesy izy tsy mbola amin'ny fony ny fitiavany dia tsy teo elingelelina amin'izany ko ny sainy aza tena zany ve ozy izy fa ngaha hono dia tsy afaka miona amin'ny vantana amin'ny zito mihitsy izy efa nyteneniko mihitsy izy tokony eona amin'ny vantana amin'la fa omeko fotoana malalaka fa tena andaha mafy nefa nge ny paoziny tena ohatrany hoe revo be amin'ny zito zany mihitsy sepa oatra mampimeko nge izany raha izany azo mena tsiny kosa lesy izy fahitanareo ihany fa zanaka tambany vohatra nge iny inona koa ny zany eo fa mahatao delahy zany ny lary zito dabo ihany mihitsy ny amin'ny saloha lesy ry zito mbola betsaka ireo vehivavy mirona amin'ny lasa tsy zany zany mihitsy ka ndoa terina amin'izay nareo fa ariva ny andro ka solasompiany aloha letsy raha Jimmy aloha ary ka afaka mihinana nge lasandra fa za tsy maintsy papa aza dia taitra aloha nareo roa indrindra ianao ry saloha fa misy ina mariny tsy zany anaka fa ny enjery ngiara-kotorainao dia nitarika fanaviana ho azy zany ko andrekakiko dia manahoana izy ihany ny tongony no tena voe mivonto be mihitsy izy aoko ndry sandady efa taolana anditriny ka dia izany no tsy maintsy ny dinan'ireninao ry saloha azonao ve zany tsy maninona fa aleo ary izy karakarany dady mila azy koa zany dada ary arak'ilay ao anaty karnely ty ry Jimmy tsy efa ho teraka moa i saloha sa mbola misy ray volana maherika ay ve radio Don dia ahoana ny ataonsika mila olona iray ihany ve nareo sa ahoany ka efa misy andry zareo mpiandry tanàna ane ato ny sakafonay vitako ihany zany tea hitany dada zany saloha aza dia miasa saina be ho ahy ianao efa hoe tsy maninona angiona izy raha ny hevitra reninao ry saloha
dia tsy nolazainanao mihitsy izao tsy tia notaitra mankony ianao fa izaho no nisafidy laza izany aminaoko. Marina ny tenin'ny Jimy teo alamino ny sainao fa tena tsy maninona tokoa ny endrainao eny iezaka andamintsaina sady tsy tiako isy anjohan'ny zaza ho akibo kokoa ne. Hitanao izany zazavavy mahafinaritra mihitsy ianao ty anaka. Ary manao mamany salama tsara izy ka ary tena misy vaovao tsara hoe ahoana ry papa? Efa afaka mitsangana tsikelikely Cécile ao. Tena mandraitra be ireo ohatra ataon'ireo dokotera ka. Marina very papa? Dia efa mahazo miresaka amin'ny fotoana foy koa izy ao tena ho tanteraka ihany ny fanindriko hoe afaka andeha ary hitsangatsangana amin'ny zafikely mo mama. Ndry endaneka ho tanteraka izany anaka. Ka nanao nafinaritra sy tianao very zareo? Hita mihitsy hoe olona manam-pahaizana sy fahalalana ireo ray aman-dreninao tsy mba ren'ilay olona tery-sainy ireny dia faly izany ianao zao mananara-fozana azy ireo. Zahay mihitsy sady afaka mifanakalo hevitra tsara. Fa inona indray moa aloha izany na taitaitra ny malalako tany any ka tapaka hevitra ny sio tamin'ireo ray aman-dreniko. Nefa nge nilazainao fonitsika vao niaraka hoe aleo mihitsy aloha vita ny fianarana. Amin'izay mantsy tonga dia dinika fanambadiana. Ka mba misy fiovahan-kevitra koa nge indraindray sady taona vitsy sisa dia ho vita ny fianarako ny ianao raha teo koa ny vita amin'ity taona ity. Miara vita ny fianaranao sy tao Jimy tena faly Zaho koa ny faliko mihitsy faly manana anao dia faly koa nahazo anao. Tovy tsy misy amin'izany koa ny ary malalako Ary ao izany izao papanareo? Leo ody Jimy saloia fa misy inona? Misy rano be mivoaka. Ao hoe jereko izany hatray dia ho teraka ve ianao? Tsy tantoka izy zany. Eo aloha miakaraka mba fandrinako eto ao tena ho teraka saloy. Aleo aloha tony tsara fa tsy maintsy hiatrika. Eo aloha anao batako ao zay hatray tena efa akaiky ty. Inona reno ataoko inona moa izany fa dia tsy maintsy miatrika. Jimy ahoany misy zavatra manesika be. Eo ary andraso aloha ao inga ao ambony tsara ny lohalika ao roa. Radio Dombosco zay manena mafy alefa iandry andraso aloha zay manena mafy amin'izay atao mafy be zay andray teraka tena vetivety izy zany Jimy lasa vavy lahy ihany ny zazakelitsika oay jere ty abiany marina tsy efolodimiko ty tena moraina be kosa ianao zany efa teo natahotra mafy enao ma tsy mbola kely taona aleo aloha karakaranao sy ny zazy teraka ihany teraka tena faly be ianao tena faly be mihitsy iza moa le nataonao anarany ry Jimy? Radio Dombosco ny kena nomena saloy izay no toko anarany nasiano minaraka ka satria nge zaza va aminao ary mangalahina amin'izay ry aloha Singambolo nosoratany Soza Marie Yolande, novelominy Onsy Vantso, niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa.
vola itoy